ny fiadanany tompo amintsika tsirairay avy izay tonga eto amin'ity toeran'ity mamonjy an'izao fivoriam-bavaka amin'ny folora atoandro izao. Arabaina tahaka izany ihany koa isika izay manaraka an'izao fotoam-bavaka izao amin'ny alalan'ny tambanjotra serasera samihafa. Fiadanany tompo aminao, fiadanany tompo amin'ny tokantranonao. Ndao tsika hiaraka hitsangana avy hatrany ametraka an'ity fotoan'ity eo am-pelantanan'i Jesosy. Dia hiaraka hivavaka ary sika. Ry Andriamanitra rainay tsara indrindra o Andriamanitra masina ianao. Ianao no tompon'izao rehetra izao, ianao no tompon'izao fotoan'izao, ianao no menay voninahitra eto amin'ity toeran'ity androany. Raisy izay rehetra atolotra ianao androany Jehova o mba tena ho fanatitra ankasitrahanao. Jesosy io ankasitrahanay ianao, ny fitiavana naseho anao taminay hatramin'izay ka hatramin'izao mbola nahatratraranay andray an'ity andro androany ity satria namindra fo taminay ianao. Izay rehetra ataona eto Jesosy dia hanandrantana ny anaranao ka misandrata amin'ny ambony indrindra ianao. Manantena ihany koa izay fahiteny aminay ianao dia vonina ny aino anao mpanomponao rehetra izay tonga eto androany. Taio izao fotoan'izao, taio ny fiderana izay ho ataonay, taio ny vavaka izay ho atao ihany koa, ny teny izay omenao Andriamanitra dia tena hoe hitoetra ny anatin'ny fony tsirairay avy ahazo révélation tsirairay avy androany na amin'ny fotoana manahoana na amin'ny fotoana manahoana. Ny fanatitra izay ho ataonay dia tena hoe ho fanatitra ho ankasitrahanao ane ka tsy hisy ho avelanao na dia kely ary. Ankasitrahanay ianao fanahy masina, ny asa izay ho ataonao eto amin'ity androany ity, ny famangina izay ho ataonao any anatin'ny fony olona tsirairay avy fanahy masina dia andraindrainay izany androany. Tario izay androany mba hatonga izay rehetra ho ataonay eto ho ankasitrahan'Andriamanitra, hatonga izay rehetra ataonay eto tena hoe ho faly ny fon'Andriamanitra noho ny aminay tsirairay avy. Taio izay androany, tario izay fanahy masina mba tsy ho diso fangataka, mba tsy ho diso fiteny ary mba tsy ho diso ihany koa ny fiderana izay ho asandratray amin'ity androany ity. Ny devoly rehetra kosa androany dia tsy manana anjara toerana eto amin'ity fotoana ity roanay amin'ny anaran'i Jesosy, tsy manan-kery, tsy manam-pahefana amin'ny anaran'i Jesosy. Fanaratsy rehetra manakorotana ny sain'ny olona, mampalemilemy, mampatoritory ny olona didina hiala amin'ny anaran'i Jesosy fa ho amin'ny fifantohana avokoa izay rehetra mba tena hatsapanay ny fanatrehan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Misaotra anao izay Jehova o, mankasitraka anao izay Jesosy malala o, misaotra betsaka fanahy masina fahanao zavatra eto ianao androany, izay rehetra hiara hiteny androany hoe amen. Andao tsika hite tanana mafy sady ho fisaorantsika an'Andriamanitra satria noho izy dia afaka nanatrika an'izao fotoana izao ianao. Raha misy mafy dia mbola ataovy mihoatra lavitra noho izany. Dia ampatsiaka kely anao fotsiny androany hoe ianao raha hanao zavatra dia tena ataovy amin'ny fonao rehetra. Satria nahoana? Satria manatrika anao eto ilay Andriamanitra ambony indrindra. Efa miaraka amintsika eto izy, vao niomana tany an-trano ianao izy efa tonga teto talohanao. Mpanjaka miaraka amintsika eto. Tsy haiko hoe azoazonao onona ve izany hoe ohatry ny ahoana izany hoe miaraka amin'ny mpanjaka izany. Raha hiteny aminao hoe mpanjaka androany, hirevele zavatra aminao izy ohatra ao anatin'ny fiderana, dia ianao ve tsy hamaly, ianao ve tsy hihetsika, ianao ve tsy hihira, mino fa tsy izay ny toetra ho asehonao androany fa tena hoe raha anentana izahay ety anoloana hoe ndao tsika hihira ho an'ny tompo dia tena ianao ilay olona voalohany indrindra. Eny fa na dia tsy kapoakanao loatra ary ilay mihira, eny fa na dia tsy metimety aminao ary ilay mandiha dia ho ataonao izany ho an'i Jesosy. Sa tsy izany ve? Ianao any tokantrano ihany koa dia mino fa tahaka izay no toe-po entinao amin'ity androany ity. Dia andao tsika hite tanana mafy dia ataontsika ity hira voalohany ity anandratra an'ilay mpanjaka ambony indrindra tsika androany. Ka tena hira amin'ny fonao rehetra ianao hoe ho asandratry ilay mpanjaka ambony indrindra anao. Ilay mpanjaka ambony indrindra, ire azy aho asandratro mandrakizay moteraky ny anana. Tompo izy, tompo izy, Sasany marina,
fantatra ianao hoe mahafantatra mpanjaka firy a fa ny anisan'ny azo atao hoe mpanjaka malaza indrindra dia Jesosy izany. Izy ilay mpanjaka ny mpanjaka, izy ny tompontsika eto androany a, sa tsy izany ve? Andao tsika mbola hira ho azy androany e. Andao tsika mbola ilaza hoe Jesosy mpanjaka malaza ny tompo mpanjakanay. Teneno eo akaikinao hoe Jesosy ny tompo mpanjakako hoe. Jesosy mpanjaka malaza, No tompo mpanjakanay. no tompo mpanjakanay. Mahery sy tsara indrindra. Mahery sy tsara indrindra. Ka izy no aronay. Ka izy no aronay. Mendrika ankalazaina noho ny heriny. Ankalazaina noho ny heriny. Eran-tany sy lanitra koa. Eran-tany sy Ny zoa mandazany. ny soa mandazany. Ry tompo mpanjaka mahery eo. Ry tompo mpanjaka mahery eo. Avy manaiky tompo izay, fa tompony hery rehetry ianao. Tsy misy mihitsy ny toanao, tsy tratry ny saina ny herinao. Ny fiderana zay enjina ny atsantolotrana etsy raisoriza. Jesosy araisy tokoa ny fiderana izay asandatra eo anao satria feno fananjana anao tanteraka izay androany. Tompo Mpandatra endry, endry, mpanao zao rehetra izao. zao rehetra izao. Ny zara sy tendry ataony Ny zara sy tendry dia tsara sy mahasoa. dia tsara sy mahasoa. Mendrika ny hoderaina. Mendrika ny moderana. Ny fandaharany. Ny fandaharany. Hatoloro azy ny saotra. Atolory ho azy ny saotra. Fa izy tandrifiny io. Fa izy tandrifiny. Ry tompo mpanjaka mahery eo. Tompo mpanjaka mahery eo. Ia
satria anao tena miaiky fa Andriamanitra mahery tokoa ianao. Izany no anekenay ianao hoe mpanjakanay. Ekenay ihany koa hoe mpanjaka ny mpanjaka ianao. Kely indrindra izahay eo anatrehanao. Fa androany izay miray saina miray fo amin'ny olo-masina rehetra. Iondrika eo anoloanao izay Jesosy. Tena iondrika eo anoloanao izay. Satria mendrika ny ankofany ianao, mendrika ny hoderainy ianao. Indrindrindrindra mampanjaka ny mpanjakanao. Ny fonay rehetra, ny sainay, ny fanahinay rehetra dia miondrika eo anoloanao Tompo. Alléluia. Ireo masina sy ny anjely rehetra. Ireo masina sy ny anjely miondrika anoloanao. miondrika anoloanao. Lolona rehetra Jesosy manome ny sarotro ny eo anatrehanao. Manome ny sarotro ho anao ilay zanak'ondry. Satria mendrika indrindra ianao. Mendrika indrindra ianao. Manandratra anao izay satria mendrika indrindra ianao. Mendrika indrindra ianao. Avy aminao no niaviany zavatra rehetra. Avy aminao no niaviany zavatra. Mendrika ny dery ianao. Mendrika mendrika indrindra ianao Jesosy. mendrika indrindra ianao. Mendrika indrindra ianao. Avy aminao no niaviany zavatra rehetra. Avy aminao no niaviany zavatra. Mendrika ny dery ianao. Mendrika mendrika indrindra ianao. mendrika indrindra ianao. Jesosy mendrika indrindra ianao. Ianao ilay mpanjaka ny foko. Ianao ilay mpanjaka ny eko. Ianao fotsiny mpanjaka ny izany izao. Avy aminao no niaviany zavatra. Mendrika ny dery ianao. Mendrika indrindra ianao. Mendrika indrindra ianao. Nasandatra ho anao ny tananay Jesosy. Satria Andriamanitra mendrika ianao. Mendrika indrindra ianao. Avy aminao no niaviany zavatra rehetra. Mendrika ny dery ianao. Mendrika indrindra ianao. Mendrika ny dery ianao. Mendrika indrindra ianao Jesosy. Mendrika indrindra ianao. Tena mendrika ny fiderana tsara indrindra ianao. Mendrika indrindra ianao. Avy aminao no niaviany zavatra rehetra. Avy aminao no niaviany zavatra. Voninahitra ho anao. Ianao ny fanjakanao dia mandrakizay mandrakizay. Ianao Yeshua. Ianao no ankalazainay. Ianao no menay voninahitra. Alléluia, alléluia. Anao ny fanjakana, anao ny hery. Anao izany rehetra izany Jesosy. Tsisy marombaka an'izany eo an-tananao. Tsisy maharesy anao. Oh, alléluia.
miredona ny anaranao zahay ankehitriny satria fantatray fa izany ianao. Anao tokoa zany rehetra zany tsy misy anay zany anao zany satria anao le mpanjaka ny mpanjaka le tompo ny tompo. Alleluia 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 alleluia. Mivavaka aminao zay ankehitriny miondrika miankohaka eto anatrihanao eo anatrihan'ny fahalebiazanao. Misaotra Andriamanitra, misaotra fa manana ty fotoam-pivavahana androany ity zahay. Entinay miondrika sy miakoka eo anatrihanao, entinay manompo anao ho famesana voninahitry ny anaranao. Mino zahay fa efa mitsinjo manokana ty fotoana ity ianao ary anao zavatra lehibe eto anao. Misaotra Tompo, nidera niaja ary ny voninahitra atolotra ho anao Andriamanitra ray zanaka fanay masina amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Makatoerantsika rehetra tompoko. Arapaina avokoa ianareo rehetra zay toka eto dia arapaina tahaka izany ihany koa ianareo izay any atokantrano manaraka zao fotoam-pivavahana izao. Hoy aho aminareo ilay fiadanana nambaran'ny anjely tamin'ny andro natokavan'i Jesosy voalohany teto ambony tany ho tanteraka amintsika rehetra ny izany. Ndao hiteka mafy ho an'ny tompo isika. Alleluia. Dia andaontsika rehetra amin'izao olo izao anokana fotoana anaovana vavaka. Isika zany zao voalohany anao vavaka fifonana ho antsika isika. Sao mbola misy ota eny amintsika, ota tokony hibebahana, ota tokony hialana. Zao mantsy raha ohatra ka misy ota eny amintsika ka tsy hibebantsika, tsy hialantsika, fa mbola fikiritsika, dia isy fiatraikany ratsy eo amin'ny fiainatsika izany rehetra izany.
zao no ambaran'ny baiboly Galatiana 4:1-7 aza mety fitana ianareo Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafiny olona no hojinjaina. Tsy mety amintsika zany ny mitoetra eo amin'ny otafoana. Zay zany voalohany. Faharoa indray hivavaka isika ho an'ny Madagasikara, ho an'ity firenena malagasy misy antsika ity. Hivavaka isika noho ny fahotan'ny olombelona eto Madagasikara. Tsy ho tany saina ho inona aby moa zany fahotan'ny olona fa na dia ho hariva eto azo ny andro tsy voatanisa izany. Dia anao fifonantsika satria raha ny hitako ao anaty'ity baiboly ity dia tahaka izao. Nalota Adama sy Eva, nendrika nisehon'ny fahotany, nivadika tamin'Andriamanitra izy ka naleony nino sy nakatoa ny teny nataony devoly toy izay nino sy nakatoa ny teny nataony Andriamanitra taminy. Noho izany dia namaly azy arak'izany Andriamanitra, arak'ilay voasoratra hoe Andriamanitra tsy azo vazivaziana fa zay afafiny olona no hojinjaina. Dia nivalin'ny fahotan'ny olombelona dia nitotona teto ambony ty tany ity, totona teo amin'ny Adama sy Eva, ny ozona amin'ny karazana ary nisokatra ny lalana na fanidevoly nanapaka ny tany sy ny fiainantsika zanak'olombelona. Ohatra fa anankiray ako hitako anaty'ity baiboly ity. Hoy baiboly hoe tafapaka toka tany an-danitra ny fahotan'ny na ny faratsin'ny ponina tao amin'ny tanànany Sodoma sy Gomora. Noho izany nanapa-kevitra Andriamanitra fandatsaka afo solofa izy no hanao fifonana mba tsy handravako ny tany satria nalota tamiko ny olombelona. Izy no hanao fifonana ka raha tsy nahita izy dia ho tanteran'Andriamanitra ny fatezerana. Raha nahita izy dia ho vonjain'Andriamanitra ilay tany, vonjain'Andriamanitra ilay ponina. Ka engany raha manao vavaka isika androany dia faly ny any an-danitra hoe nahita olonao nanapa-kevitra fa hanao fifonana ho an'ny Madagasikara, ho an'ity firenena malagasy ity, dia inotsika fa dia ho foana ny tetika ny devoly amely amin'ny Madagasikara, ho foana ihany koa ny fanehoan'Andriamanitra fatezerany eto Madagasikara na eto amin'ny firenentsika. Mba tsisy raha mandrika, mba tsisy fisarambazana, mba tsy hisy atipoko, mba tsisy zavatra ratsy tahaka izay fanitranga tany firenen-kafa tany zany. Ohatra hoe tany Rwanda amanetsiny ny olona maty, vokatrio problema io dia hivavaka tsika. Amen na? Amen na? Ka andao tsika andohalika hivavaka, tena hivavaka fotsika rehetra ho an'ny tenanao aloha voalohany indrindra. Sao dia misy ota tokony anaovanao fibebahanao mba tsy hamaly anao Andriamanitra, mba tsy hahita lalana ihany koa devoly amely anao. Vita zay hifona ho an'ny Madagasikara, hifona ho an'ny firenena malagasy sika rehetra. Ndao tonga dia andohalika hivavaka, tena hivavaka amin'ny fontsika mantolo isika. Ataovy mihitsy mivavaka toram-po. Lay ho anaty fonao mihitsy loarana. Tena mivavay ianao arak'izay fanetanana nanetanako anao zay. Tena mivavay ianao. Sokafa mivavanao. Sokafa mivavanao. Tena mivavay ianao. Ok, vavaka isika rehetra arak'izay fanetanana nanetanako anareo zay. Ok, vavaka tsika rehetra
ka ho raintsika ho zava-dehibe ty fotoanandroany ity ataova fifonana noho ny nataonao raha ohatra ka mbola misy ota tokony hibebahana eo amin'ny fiainanao. ataovy amin'izay le vavaka ho an'ny Madagasikara, ho an'ny firenena malagasy misy atsika, ataovy amin'ny fifonana mamindra fo Andriamanitra ka andamoka ny tekiny devoly anisy ratsy ty firenena misy atsika ity, mba tsy hamaly araky ny fahotantsika ny tompoandriamanitra tsy to fa noho ny amin'ny Jesosy dia miela heloka izy. Ary zao olakolana zao savorovoro misy firenentsika izao
to avadika Andriamanitra ho fandresena mezinezina fitahina be ho an'ny Madagasikara. Aoka hivavaka arak'izany a isika rehetra. Roainy devoly zay tsapanao fa mikasa nisy ratsy amin'ny Madagasikara, roay amin'ny anaran'i Jesosy zany, toera amin'ny anaran'i Jesosy zany. Onirani Jesu, onirani Jesu, onirani Jesu, numa nati uai. Onirani Jesu, onirani Jesu, onirani Jesu, no mampandresiai onirani, onirani Jesu, onirani Jesu, onirani Jesu, no manafakai. Samy makatoerantsika rehetra Andriamanitro amin'izao ore izao dia mbola mitohy manao vavaka fifonana ho an'ny Madagasikara, ho an'izao firenena malagasy misy an'izao izahay. Noho ny amin'i Jesosy zay maty ho an'ny olombelona rehetra dia mamindrafo amin'ny Madagasikara sy amin'izao firenena misy an'izao ianao. Aoka amela heloka ianao ka dia andamoka amin'ny anaran'i Jesosy nitetika ny fahavalo, hitondra ramandrika, na hitondra fisarambazana, na hitondra atipoko. Andamoka amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Ary zao zavatra nitranga eto firenena izao androany Andriamanitra dia avadika ao ho fahasoavana lehibeany izany, avadika ao ho fitahina lehibeany izany. Misaotra Andriamanitra, misaotra amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao hiteka mafantompo isika. Halleluja. Amin'izao fotoana izao tsika dia iroso hitondra ny fanatitra, omeo zay azonao mena, zay azonao atolotra. Fahasoavana ho antsika izany ry havana malala. Manome anao satria misy Andriamanitra, manome anao satria endrika entinao manompo an'Andriamanitra izany. Ka dia ety ny ampahafolo-karena ety anoloana dia ety ihany koa misy an'ilay fanohana antsika ny mission tantiarao zany. Aorina an'izay dia anao fanatitra eny atoerana zany isika. Angatantsika mpitarika androso hitondra fiderana. Sakani,
Dieu des dieux, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi des rois, il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. Il est le roi des rois. Il est le roi des rois, il est le Dieu des dieux, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi, Il est le roi des rois. le roi des rois, il est le Dieu des dieux, son nom est Jésus, 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 Jésus. Oh, il est le roi. He is the King of Kings. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. He is the King of Kings. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. He's the King of Kings. He's the Lord of Lords. His name is Jesus, 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 Jesus. Oh, he's the King. Alléluia. Mitsika toerana reto mpitarika fidiarana reto a dia andaontsika andre ny tenin'Andriamanitra. Misaotra an'Andriamanitra isika fa ao anatin'izao fotoam-pivavahana iarahantsika manotrina izao a iarahantsika manatanteraka izao dia miaraka amintsika eto ny tompontsika Jesosy Kristy no anarana. Amen. Tena marina be mihitsy hoe miaraka amintsika eto Jesosy Kristy. Noho izany a dia tomboka isika moa tena anaetaeta ny eo naminy tokoa ary andray fahasoavana amin'ny alalan'ny fanatrehana. Fa raha mangetaeta ianao ary mino fa ny zavatra andraindrainao amin'ny Jesosy amin'ity androany ity, raha mino anao dia ho ataon'Andriamanitra aminao zany. Ndao tsika hiteka mafy an'ny Tompo. Alléluia. Ny afatra zany na ny fampianarana entina ho anareo indray amin'ity androandroany ity dia afatra sy fampianarana mikasika ny amin'ny filazantsara. Ho jerentsika amin'izany ny mahafilazantsara ny filazantsara, ho jerentsika amin'izany ny herin'io filazantsara io. Araka ny voalaza amin'ny Baiboly ry fiangonana toga eto fa mialon'ny ny akaran'i Jesosy ho any an-danitra dia namory andreo mpianatra izy
namory andreo apôstôly izy. Dia tao anatin'izany dia nisy afatrafatra zay tena hoe lehibe, tena lehibe napetraka Jesosy tamin'ireo apôstôly, tamin'ireo mpianatra. Hoy Jesosy tamin'izany, andeha aho ozy izy, andeha ho any amin'ny raiko aho ozy izy, fa ianareo no mijanona eto ambony tany ity, misolo ny toerako ary manohy ny asa zay fa natomboko. Noho izany ty afatra apetrako aminareo ity, hoy ny tombo Jesosy, tena afatra lehibe, tena afatra lehibe, ka izao le izy elo tsara ho Jesosy. Jerentsika ny marika toko 2:12, io zany le afatra. Marika toko 2:12, aro Jesosy tamin'ireo apôstôly na hoe tamin'ireo mpianatra. Mandehany any amin'izao tontolo zao ianareo, mandehany amin'izao tontolo zao ianareo, ka mitory ny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Zany hoe iray amin'ireo afatra lehibe tsy maintsy ambara amin'ny olombelona rehetra ny fitoriana ny filazantsara, na ny hoe ny fanambarana ny filazantsara. Tsy maintsy ambara izany ho Jesosy satria ny filazantsara no herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino. Zay mihitsy no teny nambaran'ny Paoly apôstôly any amin'ny Romanina toko 1:12. Tsy maintsy ambara amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara satria izany no herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino. Tsy afaka ny ahita ny asa lehibe ataon'Andriamanitra zany mihitsy ny olombelona velona eto ambony tany ity raha ohatra ka tsy mino ny filazantsara na tsy mandray ny filazantsara izy. Tsy hitan'ny olona eo amin'ny fiainana, tsy hitan'ny olona eo amin'izay zavatra ataony ny asa lehibe sady magaga avy any an-danitra raha ohatra ka tsy mino ny filazantsara le olona, na ihany koa tsy manaiky ny filazantsara le olona. Averiko indray le teny tery aloha, ny filazantsara tompoko dia herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino. Herin'Andriamanitra amonjena ny fanahin'ny olombelona, mba toka ny fanahin'ny olombelona tsy ho very any amin'ny fahaverezana mandrakizay. Raha ny voalaza amin'ny Baiboly mantsy nanomboka tamin'ny fotoana zay nahalavo any Adama sy Eva, nanomboka tamin'ny fotoana zay nampisaraka ny Adama sy Eva tamin'Andriamanitra, dia voasoratra hoe natao very ny olombelona rehetra mandalo anty tany ity, miandry azy ny fariafo sy solofara, lay antsoina hoe fahafatesana faharoa. Ary tsy misy mahavoavonjy ny olona ho afaka amin'izany mihitsy, na inona tao, na inona tao. Efa nisy ny lalàna napetrак'Andriamanitra teto ambony tany tamin'ny andron'ireo zanak'Israely, fa tsy nahavoavonjy ny fanahin'ny olona akory izany. Fa ny azo antoka mahavoavonjy ny fanahin'ny olona dia ny finoana ny filazantsara sy ny fanekena ny filazantsara. Zay no antony natoka Jesosy nanafatrafatra andreto apôstôly, nanafatrafatra andreto mpianatra hoe mandeha ihany any amin'izao tontolo zao ianareo ka mitory ny filazantsara, na hoe ambarao amin'ny olombelona rehetra ny filazantsara. Ny filazantsara ihany koa dia herin'Andriamanitra amonjena andre olona marary. Eto ambony tany ity isa-taona dia misy karazana aretina miforona foana, ary misy amin'ireny aretiny ireny no aretina zay tena sarotra sy tranina
na hoe aretina tsy mety sitrana mihitsy, aretina mahavery fanahy mbola velona antsika olombelona. De Andriamanitra malala fa ny finoan'ny olona filazantsara, ny fandraisan'ny olona filazantsara loany fanafody azo antoka mahasitrana ny olona zay marary. Andro azy zao raha misy amintsika toka eto tsy mbola manana fanahy voavody, fa amin'izao fotoana zao na dia efa toga eto azy anao dia mbola mitototo ho any amin'ny lalan'ny fahaverezana ihany. Raha misy zany zao amintsika toga eto marary, efa tsabona tatsy, tsabona teo roa fa tsy netsisitrana, efa nametrana tanana fa tsy netsisitrana. Raha mino ny filazantsara ianao, raha manaiky ny filazantsara ianao, dia iny filazantsara inonao sy ekenao iny ho baiboly iny dia herin'Andriamanitra mitondra famonjena. Dia azo antoka fa ho voavody ny fanahinao, ho voavody androany dia androany ihany. Azo antoka fa ho sitrana ianao, ho sitrana androany dia androany ihany. Ary amin'ny anaran'i Jesosy tsy ekentsika hoe isy aretina mitaiza zany petraka amintsika, fa noho ny amin'ny filazantsara dia ho sitrana tokoa ianao. Andao hiteka mafan'Andriamanitra isika. Mbola verika ihany fa ny filazantsara dia herin'Andriamanitra amonjena zay voafatry fanay ratsy. Herin'Andriamanitra amonjena reo zay manana olana. Tena tsy takatra saina nge ny herin'ny filazantsara io fa tena arabaky teny mahafaka ny olona amin'ny herina demonia ny filazantsara. Ho antsika toga eto zany zao mety efa nodelivrena ianao, nanaovana vavaka manokana, vavaka-panafahana, kanefa tsy mbola afaka ihany marika ankehitriny, fa mbola tsapanao hoe midomina eo amin'ny fiainanao foana lay fanay ratsy. Dia hoy aho hoe sao dia nandingana ary ianao, nandingana kilasy ary ianao, nandingana tohatra. Zany hoe azo lazaina fa tsy mbola tena nino filazantsara ianao, tsy mbola tena nandray filazantsara. Fa raha nino filazantsara ianao na hoe nandray filazantsara, tsy afaka idomina fiainanao devoly io. Fa ny filazantsara zay inonao sy raisinao dia herin'Andriamanitra manafaka anao. Ary ny vavaka-panafahana zay ataonao avy hatrany dia manan-kery hanafaka anao tokoa. Ka dia anjaranao mandiny tena, anjaranao mamantatra fiainanao, sao dia mpino ato ihany ianao, vavaka ato ihany ianao, malala fisian'Andriamanitra ihany ianao. Fa lay filazantsara mihitsy no tsy mbola tena ninonao, tsy mbola tena noraisinao. Anika dia midomina aminao ny fanay ratsy, mamatotra, manageja, manandeva. Anika dia mivadika miakavianao, vadika miakavana ianao, fa tsy misy mangirana ny fiainanao, fa le olana namelanao maly dia mbola olana mamelanao androany ihany, ary mety mbola olana amelanao rapitso. Ry havana, ny filazantsara dia herin'Andriamanitra amonjena ny olona ho afaka amin'ny herin'ny fanay ratsy, ary amonjena ny olona ho afaka amin'ny olana zay mahazo azy. Ny filazantsara ihany koa dia herin'Andriamanitra amonjena ny olona mba tonga le olona ho tahina be. Raha ny voalasa ty baiboly ity mantsy no jerena, tsy diso ny voalaza ato, tena tsy diso fa tena marina be. Fa ny olombelona dia natao ho tahina tahaka ny Abrahama, natao ho tahina tahaka ny Isaka, natao ho tahina tahaka ny Jakoba. Dia mba tokan'izany olona zany ho tahina tokoa dia mila mino ny filazantsara izy, mila mandray ny filazantsara izy. Satria iny herin'Andriamanitra mamonjy azy mba hatonga azy ho tahina arabaky teny. Amen, amen. Ary eto ty tena mbola mahafisiko, tena mbola mahafisiko
fa zay mihitsy le izy ny filazantsara dia herin'Andriamanitra amonjena antsika zanak'olombelona ary manomboka amin'ny fotoana zay inon'ny olona sy andraisan'ny olona ny filazantsara manomboka amin'ny fotoana iny no atsapany an'izay famonjena lehibe avy amin'Andriamanitra izay. Zany ange no antony natokan'i Jesosy nanafatrafatra sady nanetana ny apôstôly, nanafatrafatra sady nanetana andreto mpianatra hoe tsy maintsy torianareo, tsy maintsy ambaranareo maneran-tany ny filazantsara, tsy maintsy, satria ny ao am-pon'Andriamanitra dia ity: tian'Andriamanitra ho vonjena daholo ny olona rehetra, tian'Andriamanitra atsapa hoe Andriamanitra avy any an-danitra dia tena manome famonjena ho an'ny olona rehetra, hoe tian'Andriamanitra ho tsapany hoe mamonjy mifanany Andriamanitra, mamonjy azy manoloana aretin'Andriamanitra, mamonjy azy manoloana ny asany devoly Andriamanitra, mamonjy azy manoloana ny olana Andriamanitra, ary mamonjy azy mitondra fiainam-pitahiana ho azy Andriamanitra. Tian'Andriamanitra ho tsapan'ny olona izany, ka dia zay nasain'Andriamanitra toriana sy ambara ny filazantsara. Dia mipetraka aza amin'ny fanontaniana hoe inona izany lay filazantsara tsy maintsy toriana, tsy maintsy ambara. Inona lay filazantsara zay voalaza hoe herin'Andriamanitra mahavoavonjy olona? Inona lay filazantsara zay voalaza hoe herin'Andriamanitra mahavoavonjy olona? Ity ny valiny. Sokafy ry teknisianina, Korintiana voalohany toko 10 manomboka amin'ny 1. Raha misy mantany anao zao manomboka androany hoe inona moa ty filazantsara lazainareo fa tsy maintsy toriana, tsy maintsy ambara ity, dia io ny valiny. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy ny teny: ary ampahafantariko anareo ry rahalahy ny filazantsara zay notoriko taminareo sy noraisinareo sady orenanareo, zay amonjenanareo koa. Zany hoe ho azavaiko aminareo Paoly apôstôly ny filazantsara zay efa notoriko taminareo, ho ampahafantariko anareo le izy. Raha tananareo tsara arak'izay teny notoriko taminareo, raha tsy nifoana ianareo, fa natolotra anareo isan'ny zavatra voalohany indrindra lay noraisiko. Ity zany le filazantsara: Kristy maty no fahotantsika araka ny soratra masina, Kristy nalevina, Kristy natsangana tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina. Alleluia, alleluia. Raha zavaina zany dia izao ny filazantsara zay voalaza hoe herin'Andriamanitra mitondra famonjena ho antsika zanak'olombelona amin'ny lafiny rehetra, dia tsy inona akory fa mikasiny amin'ny Jesosy Kristy zay voalaza hoe maty nitondra ny fahotantsika, nalevina avy eo ary natsangan'Andriamanitra tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo. Koa na iza olombelona manaiky an'izany ho marina ary mino an'izany amin'ny fony rehetra, averiko indray hoe manaiky an'ilay hoe Kristy maty tondra fahotantsika, Kristy nalevina, Kristy nitsangana tamin'ny maty, ny fanekena an'izany, ny finoantsika an'izany rehetra izany dia matoka ny herin'Andriamanitra miasa zao dia zao. Tena matoka ny herin'Andriamanitra miasa eny eo ihany, miasa mamonjy an'ilay olombelona amin'ny lafin-javatra rehetra. Anome ohatra aho, voalohany, raha misy manaiky tokoa zao ianao fa efa maty nitondra amin'ny fahotanao teo ambony azy fijaliana Jesosy, raha vao mino an'izany zao ianao, raha vao manaiky an'izany amin'ny fonao rehetra ianao, dia zao ihany, eo ihany, dia isy herin'Andriamanitra anafaka anao amin'ny fahotana, anafaka anao amin'ilay ota. Ary iny fanafahana entin'ny herin'Andriamanitra zao dia zao iny dia fanafahana misy porofo,
nofo lehibe indrindra dia ity ianao tsy ty manota intsony ianao tsy mahay manota intsony vakinginy jaona voalohany toko fahatelo andimy fasivy e jereo ny ekrantsika zay rehetra nateraka Andriamanitra no tsy manota le olombelona tsy araka le vava ataon'ny olona any ambadibadika any hoe aiza koa misy olona tsy manota e fa marina be mihitsy io tsy manota le olombelona satria nahoana satria le voa avy any an-danitra le voa avy amin'Andriamanitra mitoetra ao anatiny dia zao ihany koa ny toy le teny ary tsy mahay manota izy tsy mahay manota satria nateraka Andriamanitra ianao eke raha vao nin'ny filazantsara fotsiny hoe ninanao fa Kristy efa maty tondra ny fahotanao dia zay mihitsy hoe tonga dia niala taminao le ota dia lasa tsy tia ota intsony ianao avy eo ary tsy mahay manota ary naty atao hoe ny fiarahanao amin'ny namanao azy ohatra le namanao hoe miresaka dia resaka dala resaka votsibotsidratsy teny ratsy foana avoaka amin'ny vavana ianao miaraka aminy eo tsy mahazo aina ianao tsy mahazo aina ianao namanao izy fa tsy mahazo aina ianao amin'ilay atmosfera iainanareo eo satria manao zavatra kidaladala izy manao zavatra votsibotsidratsy izy miteny ratsy izy manompa olona izy dia tsy mahazo aina ianao ohatr'izay zany ny fiainan'ilay olona rehefa nino ny filazantsara satria efa nesorina teo amin'le ota zay nitatao teo amin'ny fiainana hatramin'izay dia lasa tsy tia ota izy ary tsy mahay manota intsony faharoa ohatra faharoa raha mino ihany koa ianao mino ilay filazantsara la hoe Kristy Jesosy nalevina dia zao ihany koa zavatra hitrango ny fiainanao isy herin'Andriamanitra hiasa amin'ny fiainanao hiasa hitondra fivampiainana hitondra fivampiainana magaga ny antony dia zao rehefa nalevina maty Jesosy tamin'izy maty mitondra ny fahotantsika tamin'izy maty nanesitra ny fahotantsika dia nalevina izy dia tamin'izy nalevina iny dia nalevina niaraka tamin'i Jesosy tao am-pasana ny otantsika rehetra zay efa nisorony teo amintsika ny otantsika rehetra zay efa netiny tamin'izy maty teo ambony azo fijaliana satria tanjon'Andriamanitra dia hoe tsy natao hitondra ota intsony isika ary tsy natao hiverina amintsika intsony le ota nisy teo fiainantsika teo aloha zany hoe rehefa nesorony Jesosy teo amintsika ny fahotana tamin'ny alalan'ny fahafatesana teo ambony azo fijaliana dia netiny nalevina niaraka taminy tao am-pasana amen amen dia zay mahatonga antsika lasa manana fiainana vaovao ny filazantsara dia herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino ny filazantsara dia izao Kristy maty tondra ny fahotantsika Kristy nalevina herin'Andriamanitra netin'Andriamanitra amonjena antsika zany rehetrarehetra zany ohatra fahatelo tsy hoe maty fotsiny Jesosy dia ampy tsy hoe nalevina fotsiny Jesosy dia izay fa ho baiboly hoe maty tondra fahotantsika izy ary nalevina fa ny anankiray fahatelo natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy natsangana tamin'ny maty Jesosy Kristy dia eo indrindra zany no tena tokony tena ampisongadina ny famarinana zay filazantsara zay ny famarinana zay herin'Andriamanitra amonjena zay rehetra mino zay raha misy amintsika mino fa efa maty tondra fahotantsika tokoa Jesosy raha misy amintsika mino fa efa nalevina tokoa Jesosy dia hito isika manapa-kevitra fa iombina fahafatesana amin'i Jesosy
iomina fahafatesana am' Jesosy hoe tsika ihany koa dia manaiky ho fatiny amin'ny fahotana, manaiky tsy lanja hota intsony, dia fanampizay dia manaiky ho alevina ihany koa tsika tahaka an' Jesosy, alevina ao anaty rano amin'ny alalan'ny batisany rano. Raha vao miroso amin'izay dingan'izay tsika dia tena tsy takatra saina riavana ny zavatra mahagaga sy matalanjona ho ataon'Andriamanitra. Fa rehefa mivoaka vao anaty rano ao ianao dia avoaka n'Andriamanitra ho amin'ny fiainana vaovao. Tena arabaky teny fiainana vaovao, satria Jesosy maty tondra fahotantsika, tsika ihany koa miara-maty amin'i Jesosy dia tsy manaiky hipetrahana hota intsony, satria Jesosy nalevina tao am-pasana ary nalevina niaraka tamin'izay ny hotantsika rehetra. Dia tsika ihany koa dia miombina fahafatesana amin'i Jesosy, alevina ao anaty rano amin'ny alalan'ny batisany rano, dia alevintsika miaraka amin'iny ihany koa ny fahotantsika rehetra. Nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia tsika ihany koa mitsangana vao anaty rano ho amin'ny fiainana vaovao. Eno tsara nge ty voasoratra ity Romanina 9:4 sy ny 5:5 ary 7 zao ny voasoratra. Koa niarana levina tamin'i Jesosy tamin'ny batisa ho amin'ny fahafatesana isika, mba ho tahaka ny nananganana Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa ho amin'ny fiainam-baovao. Io niaraka nalevina tamin'i Jesosy tamin'ny alalan'ny batisa isika. Ao anaty fonteny raha sitrapon'Andriamanitra atoato dia isy batisany rano asitrika ho tanterantsika. Noho izany ianareo zay tapa-kevitra amin'ity androany ity fa ino sy anaiky ny filazantsara, anaiky fa Kristy efa maty tondra fahotantsika, Kristy efa nalevina niaraka tamin'ilay fahotana nesorony tamintsika, ary Kristy natsangana tamin'ny maty. Ny tsara indrindra aminao dia aoka iroso amin'ny batisany rano anao, dia ilay batisany rano asirika ao anaty rano, ilay batisany rano alevina ao anaty rano, mba ahafahan'Andriamanitra manamarina fa ianao tokoa dia olona afaka tamin'ny fahotana, ianao tokoa olona tsy tia hota intsony ary olona tsy mahay manota intsony, satria le voa avy any an-danitra no mitoetra ao anatinao. Toizantsika ny 5: fa raha nampiraisana tamin'ny endrika fahafatesana isika dia ho tahaka izany koa amin'ny fitsanganana. Zany hoe raha niara-maty tamin'i Jesosy isika dia niara-nalevina taminy, dia tahaka izany koa nitsangana Jesosy dia ho atsangana ho amin'ny fiainana vaovaotsika. 5: fa fatatsika fa nitoetsika taloha ilay niaraka tamin'ny ota dia niaraka nomboana tamin'i Jesosy anombana ny tena ny ota, mba tsy hanompotsika ny ota intsony. Zany hoe ny olona mihiny filazantsara zany manaiky filazantsara dia tsy natao hanota intsony izy mandrisy ny androm-piainany eto ambony ty tany ity, fa zay efa maty dia afaka tamin'ny ota. Zay efa maty, hoy Paoly apôstôly, dia afaka tamin'ny ota. Korintiana 2:5-7 hoy ny fampianaran'ny Baiboly. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy, raha misy olona tonga ao amin'ny Jesosy Kristy dia olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, fony izy mbola nilanja ota efa lasa zany, indreo efa tonga vaovao ireo, lasa tonga olona vaovao ianao. Dia andao nge mbola vakitsika indray ato amin'ny Romanina vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Romanina 7 aloha no vakina. Romanina 7 dia vakitsika 7:20. Fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra, nefa amarinina mamaipoana amin'ny fahasoavana izy no fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy. 7 indray Romanina 20:20. Zay natolotra
noho ny fahatsontsika Jesosy io natolotra io ka natsangany indray ho fanamarinana antsika. Zany hoe rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy dia eo amin'izay Andriamanitra manamarina fa efa nentin' Jesosy tokoa ny fahotanao ary efa nalevina tao-pasana tamin'ny fotoana nandevenan'i Jesosy. Eo tokoa Andriamanitra manamarina hoe satria efa nitsangana tamin'ny maty Jesosy ho fanamarinana anao dia natsangana vao anaty rano tamin'ny alalan'ny batisy ianao mba tena olona vaovao tokoa. Riavana malala toka eto. Herin'Andriamanitra mitondra famonjena antsika tokoa ny filazantsara. Amen. Ka tsy maintsy toriana amin'ny olombelona rehetra, tsy maintsy ambara amin'ny olombelona rehetra, ary tsika toka eto mba hatsapantsika famarinana zany dia aoka ino isika fa herin'Andriamanitra ho famonjena antsika tokoa ny filazantsara. Ka hoy aho hoe teo voavonjy ve zany ianao? Teo afaka amin'ny fahotana ve ianao? Satria mbola misy mpino eto, mbola misy olon'Andriamanitra eto tsy mety afaka amin'ny ota mihitsy. Tena arabaky teny tsy mety afaka amin'ny ota mihitsy na dia efa nibebany aza le fahotana. Teo afaka amin'izany ve ianao? Teo ho sitrana amin'ny aretina mahazo anao ve ianao? Satria efa matsapa hoe tapidalakale ianao tatsy teroa tamin'ny fitsabonana ny tenanao. Teo afaka amin'ireo famatorany demonia ve ianao? Teo afaka amin'ireo olana mianjady eo amin'ny fiainanao ve ianao? Ary teo voata tahaka ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba ihany koa ve ianao? Sotra. Mino ny filazantsara ianao. Mino fa efa maty ho antsika teo ambony azy fijaliana nitondra ny fahotantsika Jesosy. Mino fa efa nalevina tao-pasana Jesosy ary nalevina niaraka tamin'ny fahotantsika rehetra. Ary mino fa efa natsangana n'Andriamanitra tamin'ny maty Jesosy Kristy, velona izy amin'izao vaninandro zao ary efa mipetraka eo an-tanakavanan'Andriamanitra ray manao fifonana ho antsika andro amanalina, andro amanalina. Raha vao mino zany isika dia hoy aho hoe zao dia zao ihany, zao dia zao ihany, dia isy herin'Andriamanitra hiasa any aminao. Tena hamonjy anao arabaky teny. Amen. Zao dia zao ihany tena isy herin'Andriamanitra hamonjy anao, hamonjy ny fanahinao. Tsapako zany teo fiainako e. Tsaroko. Andro sabotsy ny andro tamin'izay no namonjy fotoam-bavaka tahaka izao aho. Ary tamin'io andro sabotsy io no nanapahako hevitra hoe hanolotra ny fiainako an Jesosy aho. Dia tena tsapako mihitsy ny fiangonana toka eto fa tamin'io andro io ihany, teon'io ihany dia tonga dia afaka tamin'ny ota zay ny ainako aho. Ary miprofo zany dia ity. Vao tonga tany amin'ny tokantrano ray aman-dreny koa, tonga tany amin'ny trano misy anay, dia zao no teniko tamin'ny papako. Papa, aiza moa ilay baibolintsika iny? Fa nanana baiboly vaovao be zahay. Fa tsy hay hoe aiza ny misy azy. Dia nokaroana, efa elaela vao hita hoe tery ambany be, tery amin'ny toerana tahaka izao no nahitana azy. Dia tamin'ny andro ihany dia efa hitako hoe afaka tamin'ny ota, tsy tia manota ary tsy mahay manota arabaky teny. Araka ny voalaza le Jaona voalohany toko 7:5. Andro sabotsy io dia alina ny andro. Ny Alahady indray a dia mbola nitoy izay fiainana afaka tamin'ny fahotana izay, tsy tia manota ary tsy mahay manota. Ny Alatsinainy tonga tany am-pianaranao a dia gaga reo namako satria tsy miteniteny foana tahaka ry zareo, tsy manao fihetsika tahaka fihetsika ry zareo. Dia ory zareo fa manino ny alahy ozy izy, fa nanino ny alahy dia za moa tsy namaly. Satria nahoana? Satria tena tsapako nanomboka tamin'ny fotoana nanekeko an Jesosy dia nisy herin'Andriamanitra nafaka tamin'ny ota. Nisy herin'Andriamanitra nanamboatra hanana fiainana vaovao.
ka natoka tsy tia ota ary tsy mahay manota. Amen. Androany ho tsapanao zany ry havana, ho tsapanao zany e. Dia ankoatran'izay le nambariko taminareo, raha misy aminareo marary androany dia androany any dia afaka nositrana ianao. Raha misy aminareo matsapa hoe tena midomina be mihitsy ty devoly ity, tena andevoziny mihitsy zahay, andevoziny amin'ny trosa ohatra, andevoziny ka dia tsy mavelo tena ohatra, andevoziny ka dia toujours mahantra ohatra. Zao dia zao ihany tena miracle azon'Andriamanitra vonjeny ianao raha mino filazantsara. Raha manaiky fa efa maty Kristy, efa nalevina Kristy ary efa tsakany tamin'ny maty Kristy. Amen. Amen. Io olana mahavery fanahy mbola velanao io, amatona tsy haino mihitsy lalako mbany hoe aiza reny la nivoako amin'izy ity. Androany no ny filazantsara zay herin'Andriamanitra aminjeny zay rehetra mihina dia ho vonjenao afaka amin'ny olana ianao. Ary possible ny hotahina ianao e, possible hotahina ianao. Tsy hainao hoe ahoana reny fomba hitahina e, fa raha mino filazantsara ianao, tena mino amin'ny fonao rehetra, manaiky an'izany dia hiasany aminao zao dia zao ny herin'Andriamanitra. Hotahina tokoa ianao, hotahina ianao, hotanteraka isoratra ho velan'ny fiangonana io. Ina voasoratra eo, hotahina anao raha miditra ato, hotahina anao raha voaka ato. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra antsika. Farany mandalo fotoan-tsarotra zao tontolo zao. Tena raha-baky teny mandalo fotoan-tsarotra zao tontolo zao. Anisany mandalo fotoan-tsarotra isika malagasy. Zany no antony reny zavatra nitranga tatoato reny. Mandalo fotoan-tsarotra zao tontolo zao, mandalo fotoan-tsarotra isika malagasy. Dia hoy aho hoe manoloana zany rehetrarehetra zany dia aza matahotra mihitsy ianao. Amen. Aza manay akio ianao, aza mitebiteby mihitsy hoe ahoana no mety ho fiafaran'ny fiainako, ho fiafaran'ny fiainana menakavy raha ohatra ka miamafy zao fotoan-tsarotra misy eto Madagasikara izao. Tsaronareo ngambany ny fanetanana nataon'i Jesosy tamin'ireo mpianatra, satria tsy kazo Jesosy fa nisy tahotra be mihitsy ireo mpianatra, nisy fanahina be tao aminy, nisy tebiteby be ny fiainana. Dia hoy Jesosy, nahoana ianareo ry mpianatra no matahotra? Inona ty mampanahy ianareo ity? Inona ty mampitebiteby ianareo ity? Satria zao zany no tena fantanina mipelaka tao an-tsain'ireo mpianatra. Tsika andao ny asa fivelomantsika, andao ny asa mandrara fanaontsika hatramin'izay, dia anaraka n'ity Jesosy zay atsotsika hoe mpampianatra ity sika. Dia hoe raha napakevitra ho amin'izany tsika rehetra dia inona no hoanitsika, inona no sotrontsika, inona no tafitsika, ahoana ny mety ho fiavarantsika na ny avenirantsika. Dia zay natokan'i Jesosy nananatra azy ireo hoe ry apôstôly ry mpianatra, nahoana no matahotra ianareo, nahoana no manahy ianareo, nahoana no mitebiteby ianareo? Mba jereo nge ny voromanidiny tsy mba mamafy, tsy mba mijinja, tsy mba mitona ho any etsopotra, kanefa velona somatsara. Iza ny fototra matoka ny voromanidina velona ho Jesosy? Ny rainareo zay ny an-danitra. Ianareo nge amin'izao ianareo manompo azao, amin'izao ianareo manaraka azao, amin'izao ianareo mandray ny fampianarana omeko anareo zao, dia tiako milaza vaovao mafana aminareo ho Jesosy fa lay Andriamanitra raiko no Andriamanitra rainareo. Ary Andriamanitra raiko na lay Andriamanitra rainareo tsy mamela anareo rery izy, fa ho avany ianareo, ho avany be sy maro. Ary fantatra Andriamanitra rainareo zay tokony hitondrana anareo sy zay tokony hitantanany anareo. Noho zany aza matahotra, aza manahy, aza mitebiteby. Ry havana,
tsy afa tahaka izany mihitsy isika raha nisan'ny olona tena resy lahitra ianao ary mino sy manaiky ny filazantsara hoe Kristy Jesosy efa maty tondra ny fahotantsika, Kristy Jesosy efa nalevina ary nalevina niaraka tamin'izay ny fahotantsika, ary Kristy Jesosy efa tsangana tamin'ny maty. Ianao raha teo efa nroso tamin'ny batisan'ny ny ombana fahafatesana tamin'i Jesosy efa natao batisan'ny rano mihitsy. Raha ohatra ka mino an'izany ianao, manaiky an'izany ianao, dia ho havan'Andriamanitra ianao amin'izao vaninandro izao, ary fantatr'Andriamanitra izay tokony atao ho anao. Amen. Misy tenin'ny Baiboly izay nge ato amin'ny bokin'i Jeremia, tena mampahery be mihitsy ilay teny, tena mampahery. Satria nahoana? Satria zao mihitsy voasoratra Jeremia 9:20, zao voasoratra fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo, satria ianareo efa mino ny filazantsara. Fa izao mahalala ny hevitra heverako anareo ho Jehova, dia hevitra ahatonga fiadanana fa tsy loza, mba hanome anareo fanantenana amin'ny farana. Io Andriamanitra io nge ka tena arabaky teny mihevitra antsika nge izy io e. Amen. Amen. Andao nge vakitsika ty tenin'ny Baiboly ity ato amin'ny Malaky 3 Malaky 3 dia vakitsika manomboka amin'ny 9:1. Malaky 3 ary tamin'izany zay natahotra ny Jehova dia samy resaka tamin'ny namany avy, dia azoko adika ihany koa io teny io hoe ary tamin'izany zay nino sy nanaiky ny filazantsara dia samy resaka tamin'ny namany avy. Tsy voasoratra io moa ilay resaka ny fanaovana, fa mety nyresaka ny olona tamin'izany hoe tena raharaha ty fiainana ity, ahoana re zany ny zavatra mety hitranga, rapitsy hoe inona re no mety zavatra iseho eo amin'ny fiainantsika tsika izao mpivarotra, dia ahoana tato ato zao hatramin'ny isin'io olakolana teny Analakely io dia tsy nalafo entana maty antoka, dia ahoana zany ny rapitso, ahoana zany raha mitoy io, dia tsy haiko fa mety hoe tataka izany resaka ny fanaovandreo olona izay natahotra an'Andriamanitra. Dia zao voasoratra ary Jehova niainy ka nandre zany. Ny Andriamantsika zany miaino resaka izy io, ka rehefa miresaka tsika tandremo miresaka zavatra fahafa, fosafosa olona ohatra, tandremo miresaka zavatra fahafa fa miaino Andriamanitra. Dia io voasoratra io rehefa niaino an'ilay resaka ny fanaovan'ny olona matahotra azy Andriamanitra, dia hoy Andriamanitra hoe naka boky izy dia nosoratana teo anatreny daholo zavatra momba an'ireo olona matahotra an'Andriamanitra na momba an'ireo olona izay mino filazantsara ho fahatsiarovana satria 9:70 ho ataon'Andriamanitra rakitra soa, satria isy andro ho voatendrin'Andriamanitra eto ambony tany ity hitsarana zao tontolo zao. Ka amin'izay fotoan'izay reo olona izay matahotra an'Andriamanitra na reo olona izay mihevitra ny anaran'Andriamanitra na reo olona izay mino filazantsara dia ho raisin'Andriamanitra tanana izy. Ka io voasoratra io hoe ho antra azy ao toy ny olona antra ny zanany lahy izay manompo azy, ho antra azy ao dia 9:20. Ka dia ho hitanareo indray zay zany vao tena fantatrareo ny tsy fitoviny marina sy meloka dia ny manompo an'Andriamanitra sy ny tsy manompo an'Andriamanitra. Zay zany vao tena fantatrareo. Ka hoy aho hoe raha ohatra ka efa nanapa-kevitra nino filazantsara ianao, nino fa Kristy efa maty tondra ny fahotanao, nalevina ary natsanga tamin'ny maty, dia azony hatramin'ny farany izay finoanao izay. Aza manaiky vozongozona mihitsy ianao
fa Andriamanitra tsy maintsy hevitra anao izy ary efa fatany lalana tokony hitondrananao. Ame ohatra anankiray ny tenako hoe mikasika ny tantarandreo zanak'Israely tantarain'ny baiboly fa rehefa novonjena tao Egypta ny zanak'Israely dia Andriamanitra mihitsy no niteny taminy hoe hoentiko any amin'ny tany tondradroa tantely ianareo. Zany hoe Andriamanitra zany dia mihevitra ny hatsaran'ny olona manompo azy. Andriamanitra zany dia mihevitra ny aveniran'ny olona manompo azy. Dia avy eo zao ny fanapa-kevitr'Andriamanitra. Reto zanak'Israely reto tsy hoentiko manivaka mamakivaky ny tany Filistina na dia kaiky ary io lalana io zany tena lalana kaiky indrindra. Resy valy dia tonga any amin'ny tany Kanana ry zareo fa tsy hoentiko any izy. Aiko ny toetra ny zanak'Israely, aiko ny toepony, tsy hoentiko any izy. Fa tsy mampaninona aleko mitondra ny zanak'Israely mandeha manodidina mamakivaky ny tany hevitra dia mandalo any amin'ny ranomasina mena. Fa rehefa tonga amin'ny ranomasina mena izy fantatra izay tokony ataoko, fantatra izay tokony ataoko i Andriamanitra. Dia tena fantatr'Andriamanitra tokoa ny nataony. Ino nataony? Nisaran'Andriamanitra roa ilay ranomasina mena mba hahafahan'ny zanak'Israely miampita mba handehanany ho any amin'ilay tany tondradroa sy tantely. Ka io Andriamanitra io ry havana tena mino azy ianao ary maneke azy ao fono rehetra ianao satria fantatr'Andriamanitra izay tokony atao anao, fantatra izay tokony atao antsika. Zay mahatonga antsika ampahiresina hoe aza matahotra, aza mitebiteby, aza mana mihitsy. Fa nolay herin'Andriamanitra zay fainy aminareo dia fantatr'Andriamanitra izay tokony atao anareo. Amen, amen. Ary fiafarana fiainantsika dia fiafarana tafita, fiafarana tafita, fiafarana tsara lavitra. Ny lanitra azo omeny antsika tsy mainka afafa ny zavatra eto ambony tany. Tsy manahirana an'Andriamanitra ny mamianao an'izany. Raha mino an'izany tsika dia angatana mba hiteka mafy dia mafy, angatana mba hiteka mafy dia mafy. Jesosy, Jesosy tianay, mombanay, mandrakizay, sa tsy zany ve, sa tsy zany ve? Andao mbola hiteka mirevidrevitra ho an'Andriamanitra antsika rehetra tompo. Halleluia, halleluia. Ary ohatra anankiray farany ihany koa ity ilazako hoe io Andriamanitra io tena mihevitra an'ireo olona izay azy izy. Antsoina hoe azy mantsy isika raha nino ny filazantsara, nino fa Kristy maty tondra fahotantsika, nino fa Kristy nalevina ary nino fa Kristy efa nitsanga tamin'ny maty. Ohatra anankiray ity, nisy misary faran'izay mafy tamin'ny andron'ny Elia mpanompon'Andriamanitra. Dia amin'ny mampanompon'Andriamanitra any Elia dia nihevitra azy foana Andriamanitra. Tsy navelan'Andriamanitra hiarany misary tahaka ny olona rehetra Elia. Dia izay no natonga azy mitondra ny Elia hoe andeonao mankirimy mitoetra any monina fa any misy renirano hosotronao any. Fa eto tany maina, tany mangetaka, tany mafaty. Rehefa any ihany koa ianao dia za koa i Andriamanitra mamelona anao. Fa misy goaika, corbeau hoy ny vazaha, sa misy anarana hafa ankoatran'izay, goaika dia ndreko amelona anao. Tena mirakla nge zany hoe goaika no tendren'Andriamanitra amelona ny Elia. Ilazan'Andriamanitra amin'ny Elia hoe tsisy zavatra tsy haiko atao, tsisy zavatra tsy vitako. Dia io goaika io hoy ny baiboly no mitondra mofo ho an'ny Elia maraina sy atoandro ary hariva. Mitondra fromage, halleluia. Mitondra fromage maraina, atoandro, hariva ho an'ny Elia. Dia izay no natonga ny Elia velona somatsara na dia enjana fara izay mafy ary ny mosary tamin'izany fotoana izany. Tena nihevitra ny Elia mihitsy Andriamanitra. Engane ka hevitra antsika rehetra izay miheny filazantsara Andriamanitra manompoka nidy anio ihany. Halleluia. Ngany zanona teo hoy ny baiboly hoe
ritra ndray ny renirano ritra ndray le rano zavatra mety mitrango zany ritra ny rano io rano kopa io rehefa hitantsika ritra be tena ritra tsy nampino tena ritra satria possible hoe noho ny haitany noho ny sary dia ritra ny rano dia hoy indray Andriamanitra Eli satria za miantoka anao za mamelona anao dia andao indray anao miala eto hoetiko any Zarefata any amin'ilay tanàna hoe Zarefata misy vehivavy mpitondra tena efa notendreko amelona anao. Andriamanitra zany tia ampiseho zavatra mahagaga foana e tsy hoe hoetiko any vehivavim-panankarena be anao amelona anao fa na vehivavy mahantra vehivavy mpitondra tena amelona anao mandeha any anao dia nanaiky Eli andao ary Andriamanitra mihevitra dia niala ato amin'ny toerana nisy azy izy dia nakany Zarefata rehefa tonga tany jorojoro to amin'ilay tanàna izy nijerijery ay zary zany vehivavy malahelo no tendren'Andriamanitra melona ary le izy koa hoe mahagaga tena zay mihitsy fiasan'Andriamanitra zay mitonan'Andriamanitra tsy mba tany amin'ny vehivavy mpanan-karena be vehivavy mahantra no nasian'Andriamanitra melona dia ino nisy vehivavy anankiray nandalo dia namangy an'i Eli ny fanahy masina iny izy iny le voatenin'Andriamanitra raha vehivavy azafady tompoko dia eny ry lehilahin'Andriamanitra avy hatrany koa le vehivavy tonga dia convaincu hoe lehilahin'Andriamanitra io eny tompoko inona no azoko atao anao dia hoe Eli zao ome mofo ao aniko tonga dia direct be mihitsy ome mofo ao aniko za tena tsy mahasamanao direct ohatr' zany ata amin'irety groupe théologie reto rehefa afaka zatra amiko reo no ananako fasaina kely ihany hoe ome mofo ao aniko na avy diany gote fa amin'ny olona tena sarotra be zany ome mofo ao aniko dia nanazava le madama mahantra azafady tompoko lahy zaho io tsy manana na inona afa-tsy koba kely eran'ny tanana ila kely dia kely nge zany ao anaty barika ao zany hoe fa kofokofina zany le barika mba azahoana zay koba eran'ny tanana ila izay ary tsy manana fa tsy menaka kely ao anaty tavoangy ao zahay dia andeha anamboatra an'izay mihitsy zao ny antindiko ho an'ny anamboarany mofo ho an'ny mianaka dia vita zay dia miandry ny fahafatesany izahay miandry resy lahatra moa ilay vehivavy mahantra ka dia nekeny namboarany mofo dia omeny Eli fa zao ny lasain'i Jehova raha vehivavy tsy ho lany ny kobanao ao anaty barika ary tsy ho lany ny menakao ao anatin'ny tavoanginao mandrapatapitra misary amen andao vakina le teny manomboka amin'ny dininy fa 10 safafiry dia nainga izy ka nakany Zarefata ary no nibity ao ambavadiny tanàna izy dia ino nisy vehivavy mpitondra tena nanangona kitay azo teo ary niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray rano kely amin'ny fisotroanao mba ho sotroiko ary no nilasa anaky raha vehivavy dia niantso azy Eli ka nanao hoe masina ianao hitondray mofo kely koa eny an-tananao ao fa ho raha vehivavy raha velona koa Jehova Andriamanitra ao tsy manana mofo na dia ray akory aza ao fa koba kely eran'ny tanana ila ao amin'ny barika sy diloilo kely foana ao amin'ny tavoara ary makatapaka azy roa zao ka hitra namboatra ireo ho an'ny mianaka dia ho faty izahay fa ho ily taminy aza matahotra ianao raha matoa fa andeha miditra ka manao varaka zany lazainao zany nefa anaovy mofo kely ihany ao aloha ka eto aty amiko ary rehefa izany dia vao manaova ho anao sy zanako akoho fa izao ny lazain'i Jehova Andriamanitry Israely tsy ho lany koba ao amin'ny barika ary tsy ho ritrany diloilo ao amin'ny tavoara mandrapatapitry ny andro andatsan'i Jehova ranorana amin'ny tany ka dia nandeha raha vehivavy ka nanao araka tenin'ny Eli ary izy sy raha vehivavy mba ny ankonany dia nanako hanina elaela ihany zavatra roa zany tiako ambara io Andriamanitra dia mihevitra manokana an'ny Eli amin'ny maha olon'Andriamanitra azy amin'ny mampanompon'Andriamanitra azy
ka dia tsy navelan'Andriamanitra ho faty mosary Eli ka dia nasainy mipetraka tany antsinanany toerana anankiray zay misy renirano any dia tany izy no sotro ny rano ary tany izy no nandran'Andriamanitra goaika mba hamelona azy. Avy eo nasain'Andriamanitra nanatona ity vehivavy ity indray mba ho velominy ity vehivavy ity. Mihevitra ny olona manompo azy foana Andriamanitra. Zay ny zavatra ray voalohany. Fa ny anankiray faharoa ihany koa dia ity hitan'Andriamanitra momba ity vehivavy ity. Tsy haiko moa zay tena tantara-piainana fa maro dia maro ny olona nahantra tao amin'ny tanàna fa ity vehivavy ity ny teny'Andriamanitra ho avahana. Dia inona no fomba hitin'Andriamanitra manavaka azy? Na dia olona mahantra sy sahira-pianana ary ianao ary efa hitako ny ao tokantranonao fa tsy misy afa-tsy koba-kely eran'ny tanàna ila ary menaka kely fotsiny ao anaty tavoahangy fa izao ianao ramatoa asaiko mamatsy Eli mpanomboka, asaiko mamatsy azy ara-tsakafo ianao omeo Eli fa zao nitranga aminao ho tahina be ianao. Tena manana lalana hitondranantsika olombelon'Andriamanitra ka io antsika zay mihiny filazantsara io manana hevitra hiverana antsika Andriamanitra, manana lalana hitondranantsika Andriamanitra. Engane ka androany dia androany ihany dia ho tsapana ny fahamarinana zany. Amen. Fa ny tena farany dia ity ianareo izay mahatsapa tena hoe ao anatin'ny fahaseranana satria voavy niditra teo mpianatra nitrosa amin'ny banky ary mbola tsy voaefanao ilay ny ramano vola ampidirina mpianatra na ny volan'olona andraminao ary mbola tsy voaefanao na tsy haiko ihany koa izay nitranga taminao. Zao ny teniko aminao tandremo so voafitaka ny sainao ianao na voafitaka ny devoly fa maha-olon'Andriamanitra anao satria efa mihiny filazantsara ianao dia mijoroa ho mpakatony teny. Aoka ho mpamatsy ny asan'Andriamanitra foana ianao. Amen. Aoka mpamatsy ho mpanome foana ianao. Tsaroko le teny anatin'ny boky ny obolana misy fatra-pahiratra loatra kanefa tonga malahelo ihany fa misy kosa fatra-panome kanefa dia tonga manan-karena foana izy. Amen. Aoka ho mpamatsy ny asan'Andriamanitra ianao, tsy mijery ny fanananao ianao fa mijery ny teny'Andriamanitra. Hevitra anao Andriamanitra, mafatra ny tokony atao anao Andriamanitra. Engane koa tanteraka amintsika rehetra izany. Zao ary ipepetrahana andoantsika araka vavaka anamafy fa isika dia anaiky filazantsara. Iny ny filazantsara iorenantsika filazantsara ary anio dia anio dia mafitsika finotsika fa isy fetraka eny amintsika ny finotsika ny filazantsara. Andeo hivavakantsika tompoko. Sokafy ny vavanao ataova mivavaka torapo. Sokafa ny vavanao ataova mivavaka torapo. Halleluja, halleluja. Lehibe tena lehibe ny fitiavanao anay rehetra Andriamanitra. Lehibe tena lehibe ny fitiavanao anay rehetra Andriamanitra. Amen. Amen, 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 amen. Halleluja, halleluja. Zay rehetra toka eto ka mihiny filazantsara, mihiny fa Kristy efa maty tolona fahotany, mihiny fa efa nalevina Jesosy Kristy, mihiny fa efa tsangana tamin'ny maty ihany koa ny tombo Jesosy, dia iserin'Andriamanitra ane etefany aminy amonjena azy amin'ny lafin-davatra rehetra. Misaotra Andriamanitra, misaotra, misaotra, misaotra. Anao ao tompo reko ny feonao zay mitory ny fitiavanao any nefa milatsanga ny finoana anatonako ajaka ny tanantsika rehetra. Tompo ata
avy manakaiky anao sy miazo fijalianao manakaiky izany lalivoana mivotraka isana misaotra Andriamanitra misaotra ny amin'ny fitiavanao anay misaotra ny amin'ny lalana hitondranao anay taona 2023 sy ny taona maro mbola ifandimby dia aneo ny voninahitrao eo aminay ianao misaotra ray halleloia amen teka mafan'Andriamanitra izy halleloia dia takizao zany a ny vavaka ny filazana zay amarantsika ny fotoana samy miantsara rehefa avy eo amin'ny 20 na miroa dia mitoy ny fotoanantsika tongava daholo ianareo fa mahasoa antsika zay mino filazantsara ny fotoana amin'ny 20 sy ny fotoana amin'ny rora tolakandro zay zany ny filazana anankiray filazana faharoa indray a dia